Miarabantsika tsirairay avy. Ilaina, tena ilaina ny fijoroana vavolombelona ny amin'izay nataony ny tompo taminao. Tena ilaina zay. Tao amin'izao natoko faefatra dia ozy ny mponina tao Samaria mantsy an'ilay vehivavy Samaritana hoe tsy noho ianao miteny ozy fa ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Niteny zany ilay vehivavy Samaritana le niona tamin'i Jesosy direct dia nanambara hoe zao tokoa no Andriamanitra, zao tokoa no Mesia fanlazainy daholo izay fantany mombamomba anahy. Fa avy eo ny Samaritana rehetra tao izay nino dia ozy hoe tsy noho ianao miteny ihany fa izay mihitsy ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Mijoro vavolombelona reo ny zavatra nyainany mihitsy no nolazay. Manaraka asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo, azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo. Dia inona ny fiantraikan'izay? Ho vavolombeloko ao Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany. Misy antony matoa ianao ny aina zavatra anankiray, fanafahana, famonjena, mirakla. Tsy ho tazominao ho anao rery zay, fa mila zarainao zay mba hahasoa ny hafa. Tsy fizarana vola ndresahana aminao na entana na materiel, fa ny tena ndresahana aminao dia hoe le nataony Jesosy taminao, le fiainanao novain'ny tompo. Zarao hoe teneno hoe nisy taona anankiray nisy demoniaka nakany amin'ny fasana foana dia nijaly teo rehefa niona tamin'i Jesosy dia nivahany Jesosy ny vatorana. Tsy diso marika toko fahavalo izy zay. Rehefa nivahany Jesosy izy délivré dia izy zany dia anaraka anao. Dia Jesosy hoe aza manaraka anahy ianao fa zao tany ianao makany amin'ny tokantranonao dia lazao zay rehetrarehetra nataoko taminao. Fa nohatra any amin'izao fotoana zany, zao fotoana rehefa misy olona délivré dia mialaka amiko eto foana ianao aloha, dia mijanona kely atao trano mihitsy ianao aloha, dia manao raharaha manampy ahy foana ianao aloha. Tsy ohatr'izay ny Jesosy ry afako. Zareo foana araka ny Baiboly. Mila mandeha ianao dia mijoro vavolombelona amin'izay rehetrarehetra nataon'ny tompo taminao. Ty afatra ty zany dia anetanako antsika miantso ny rehetra izay niaina fanafahana avy amin'i Jesosy mba hijoro vavolombelona. Nafahan'ny tompo tamin'ny sigara ve ianao? Na lahy ianao na vavy na iza ianao na iza. Nafahan'ny tompo tamin'ny rongondo ve ianao? Nafahan'ny tompo tamin'ny toka ve ianao? Zany hoe tena hoe amin'ny teny français hoe d'une manière miraculeuse. Tena hoe misy hery tao anatinao hoe hery tsy amin'ny maha-olombelona. Ataoko hoe tsy hery médical akory ary, tsy nisy hoe accompagnement psychologique, fa tena hoe zavatra miracle. Satria zao no voasoratra, zao no natoko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo, izay rehetrarehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Puissance zany. Ka rehefa tonga ao aminao i puissance io tsy matohatra tsony ny ota ny fahotana fa potika ireny. Dia te hiantso ahako atsika rehetrarehetra mijoro vavolombelona. Manasanao hijoro vavolombelona. Nafahan'ny tompo ianao tamin'izany rehetra zany. Teneniko ihany izy teo sigara, toka, rongony tsy haiko, paraky hatreo zany aloha. Mety afaka manao fa fijoroana vavolombelona hafa koa ianao fa trietsika tsikelikely izy rehefa avy eo. Ao anatin'ny site miomanao dia misy sokajy ao hoe fijoroana vavolombelona efa misy ao, fa tiatsika ho ampiny io. Mila fiainana ny olona amin'izao hoe eo an-tendrombohitra Karmely tsika zao démonstration no atao. Ary ny filazantsara ozy Paoly tsy amin'ny teny fahendrena mataona fa amin'ny herin'ny fanahy. Ary tianao hitsy izay herin'ny fanahy zay, mijoro, mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavahnao. Tsy azo ofenina ny tanàna miorina tapitendrombohitra, ianao ny fanahy sy ny tany, ny fijoroanao vavolombelona anafaka ny olona. Mbola misy mijaly amin'ny sigarany ihany, mbola misy mijaly amin'ny tokany ihany, mbola misy voafatotry ny rongony ange ihany, mbola misy voafatotry ny fijejojejonany ihany, mbola misy voafatotry ny fitiavana an'izao tontolo zao sy ny lamodiny ene ihany. Ary ianao no ahafahan'ny tompo tamin'io, fantatro fa marobe, nefa miresaka amiko, nefa mizara amiko an'ilay izy tiako mihitsy ianao no hiteny. Ka ahoana fomba anaovantsika azy? Fomba anaovantsika azy dia zao, na eto Madagasikara ianao na any France, misy zao avy any Allemagne efa nandefa vidéo fijoroana vavolombelona, mbola tsy voapetaka moa izy sa ho apetaka amin'ny fotoana mamety azy fa tsy voafetra tsika ny saorana ny tompo ny teknôlôjia, afaka ataonao e-transfert le izy. Afaka ataonao e-transfert le izy dia alefanao aty aminay. Misy mail moa io hoe miomana@aol.com, miomana@aol.com, dia alefaso amin'io ny mombamombanao sy ny ataoko hoe tianao resahana.
na hoe io fotsiny adresse de alefanao i transfert le izy de rehefa alefanao i transfert le izy de zay indray ny maka azy aty de ho jerena ho raisina rehefa tena mipetraka tsara ara-baiboly de tonga de alefatsika YouTube raha sitraka ao de tena hoe ho an'ny tompony voninahitra tsy voatery zavatra lavabe tsy miditra tena détail lavabe tantara lavabe ihany koa zavatra tonga de tsotra zavatra tonga de fohy zavatra tonga de mipetrapetraka tsara tsy fantatra eo amin'ny 3-5 minutes eo telo à 10 minitra ampy tsara zay ho jeren'ny olona kosa ny olona kosa na maikamaika zay izy de tonga de mijery vetivety fotsiny izy ao anatin'ny 10 minitra vao mbaranao ny fanafahan'ny tompo anao de anafaka ny olona zay na iza ianao na eto Madagasikara ianao na ny ampitan-dranomasina ianao afaka ataontsika zay reto Madagasikara ray moa ka mety hoe tsy de tena mandeha ny serasera araka ny vidéo sy ny sisa raha tahin'ny tompo ka milamina ny fifaneraserana afaka mifanao fotoana kely de filmena kely ianao de ataontsika montage iny de alefatsika rehefa aveo zany rehetrarehetra zany ty zany tena tsisy resaka hoe inona hoe resaka dénomination na hitona na toko-pivavahana na hitona anareo aty amiko na anabara hoe fa ireo fa zavatra vitanay tsy vitanay mihitsy tsy avaty aminay tsy hitonanay ho amina tsy hitonanareo aminay fa hitonanareo am Jesosy fotsiny zay fotsiny de zay tena hoe ianao Jesosy tsy te hihaino hoe miomany zany hoe ao amry miomany ao amry tantely ratsimbe tsy namorona anarana zany Jesosy fa tonga de hoe Jesosy fotsiny Jesosy ihany fitaovana fotsiny zay feo am teny zay fa tsy zay ny inona tsy zay ny tena zava-dehibe tsy zay ny zavatra raha sitrany ianao no nitondro teny zaraina tsy no zahay zany raha afaka ianao tsy no zahay zany raha notahiny ianao tsy no zahay zany fa no Jesosy ihany ho an Jesosy ihany voninahitra fa mpanompo tsy mahasoa zay lasa sady sao de lavabe fa fijoroana vavolombelona zany averiko ihany injoroa vavolombelona nafahantompo ianao tamin'ny sigara nafahantompo ianao tamin'ny toka nafahantompo ianao tamin'ny rongony nafahantompo ianao tamin'ny drogy nafahantompo ianao tamin'ny jejejona nafahantompo ianao tamin'ny zavatra maro na nafahantompo fa reo voalohany reo aloha tena tiako atao de mandefasy foana azy fijoroana vavolombelona anao fa trietsika le izy de alefatsika amin'ny sokajiny rehefa aveo de na eto Madagasikara ianao na ny ampitan-dranomasina de alefaso le izy wi transfert newman@aol.com ny adresy de zay le izy aza fenina ary aza menatra ny fanahy nomeny tompo anao de tsy fanahy osa fa fanahy mahery mitenena de lazao ay ty koa ny anankiray amin'ny teny malagasy moa zany le izy satria teny malagasy no anaovantsika an'le site zao raha ohatra ianao tsy haiko any misy anao any tsy fantatro mety koa nge zany afaka atao koa zany tsy fantatro ataonao en portugais ve le izy na ataonao en italien na ataonao en français na ataonao en anglais en États-Unis misy anao tsy fantatro ataonao en créole raha ny lareo zany hoe fiteny raha misy fiteny hafa mampaleza anao koa na hoe tena zay mihitsy fiteny mampaleza anao alefaso fa alefatsika daholo zany fa ny firenena rehetra tsy maintsy andreny filazantsara de tsy manavaka hoe tsy maintsy teny gasy alefaso ny teny gasy alefaso ny teny hafa raha malagasy moa anao zany fa malagasy lasa manana fiteny hafa de alefaso le izy fa tena ilaitsika tsy manapetra lasa te hiteny raha hoe na tsy malagasy le izy ka raha ianao ty teny ty fa namanao any ka misy fijoroana vavolombelona tiany ataony ka tiano alefa enotsika io ka rehefa mety tsara araka ny tenin'Andriamanitra de alefatsika le izy zay zany le zavatra tiana atao misaotra ny amin'ny fiara-miasa misaotra ny amin'ny fitiavana ho an Jesosy ny voninahitra za mino tena mino fa hiparitaka maneran'izao tontolo zao zany fijoroana vavolombelona zany ary anafaka olona maro satria velon'i Jesosy. Haleluya, amen.